Fanitondra fanehoan-kevitra mikasika ny fitokoana ny mpianatra eo anivon'ny Université Antananarivo, ny parlementaire antetezam-bita Naivra Oldina ka nanakiana ny fomba fiasan'ny ministera tompon'andraikitra naneho hevitra mahakasika ny fikasan'ny fitondrana malagasy hivaritra ireo tahirina andramena ihany koa moa ny tenany. Afaka ny elana ny mety nisy ny fidinan-dalambe nataon'ireo mpianatra teny anivon'ny université raha nisy ny fandraisan'andraikitra mialoha nataon'ny ministera tompon'andraikitra raha nambarana Andriamatoa Naivra Oldina mpikambana eo anivon'ny CST. Efa fatan'ny io tompon'andraikitra eo tsy tokony atao safobe maty na mpitondra fanjakana izay mpanao lalàna ampanara-matsony atsampanatanteraka. Efa fatan'izao ve fa bourse tokony alohan'ny mpianatra isam-bola ngeo. Efa tokony tanterahana foana nahoana ny tsy omena, andatsany cré foana ny mpianatra, andatsany tokona foana ny mpianatra. Ka zay dia manameloka ny ao ministera zany ary mametsiny anjareo ronitsy zay hoe tokony efa mbadiniana melo io. So matsy lizy ny olana dia zao latsaka rotiny mpanao politika sasany lizy. Ho an'ny ity mpikambana eo anivon'ny CST ity, azo tanterahana ny fivarotana ireo hazo sarobidy izay ampiasainy indrindraindrindra amin'ny fiatohana ny fandriampahalemana mandritra ny fifidianana. Nitondra fanehoan-kevitra mikasika ny fanambaran'ny kandida iray amin'ny fifidiana filoham-pirenena amin'ny tokony hamerenana amin'ireo mpandrarany ny andramena izay giazy ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ihany koa moa Andriamatoa Naivra Oldina. Boaty rozy ireo hatramin'izay ka hatramin'ny tenenantsika dia olom-bitsy no migoka an'ireo vidin'ireo sy migoka an'ireo boaty rozy ireo indrindra fa ireo mpandrara sasatsasany. Gaga ihany zay amin'ny fanambarana Andriamatoa Tabera. Hoe le mpandrara indray no arovany, misy tombontsoa manokana angango ireo mpandrara ireo, ny vahoaka ny tokony ho arovany. Anga io an'ny mpandrara ny vahoakany io e. Ho an'ity mpanao politika ity, azo atao tsara ny mamora vahoaka ny fampielezan-kevitra fa tsy famorim-bahoaka entina ambolena fanakorontanana akory raha nanahy hevitra mikasika ny fikasana ity kandida ity, amora vahoaka ny tenany makasika io raharaha andramina io.